eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eo potitry ny fahita lavitra ny tenako amty androany ety ka ny teniko sy ny tsodrano ataoko ho anareo rehetra de izao ho ataon'Andriamanitra aminareo ane reo fahasoavana nolazain'Andriamanitra araka ny voalazany baiboly zany mantsy fa manana fahasoavana be dehibe azon'Andriamanitra zaraina amin'ny olona izy zay no ambaran'ny baiboly ny fanamarina kely anefa de zao matomo nampanantena Andriamanitra nampanantena ny tompo Andriamanitra fa aneo andreo fahasoavan'ireo amitsika zanak'olombelona de satria izy de Andriamanitra tsy mba mandangy Andriamanitra tsy mba mamitaka Andriamanitra tsy mba mivadibadika ny amin'ny teny ny alokan'ny vavany zany izy ny azy rehefa ny teny de tsy maintsy tanterany tsy maintsy efainy mazava be moa ny voalaza bokyny Nomery 3:30 ony voasoratra Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy na zanak'olombelona ka nenina moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy na efa niteny va izy ka tsy ho tovony ahoana ihany ko ny voalazan'ny anjely Gabriela any amin'ny Luka 2 any hoy izy fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra ka ny finoko an'Andriamanitra ary ny finoko ny tenin'Andriamanitra no antony mahatonga say miteny ary say mitsodrano anareo hoe ho ataon'Andriamanitra aminareo tokoa ane reo fahasoavana marobe zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity baiboly ity zay moa toy ny fampidirana ihany fa ny fampianarana na ny afatra entiko ho anareo androany zay inoko fa tena ho ataon'Andriamanitra aminareo tokoa dia tsinona koa zany fa mikasiany amin'ny fanasitranan'Andriamanitra ny olona zay marary tantarako aminareo rehetra zay mahita sy mandrea amty androandroany ity fa marobe reo teny ao anatin'ny baiboly no manambara fa mpanasitrana ny aretina mahazo ny olona ny tompo Andriamanitra totoa ary mpanasitrana ny aretina rehetra mahazo ny olona ny tompo Jesosy milaza an'izany avokoa ny boky rehetra ao anatin'ny baiboly na ny boky ao amin'ny testamenta taloha na ny boky ao amin'ny testamenta vaovao nampanantena fanasitranana moa ny tompo Andriamanitra satria hitany ary fantany fa misy am'ireo aretina zay mpahazo ny zanak'olombelona no hitany sy fantany fa aretina tsy any olona sitranina na ihany ko aretina sarotra sitranina zany ny zavatra hitan'Andriamanitra sy tsapan'Andriamanitra mahazo ny olona ka natonga azy tapa-kevitra hoe hositraniko ny olona zay marary ho afahako amin'ny aretina ny olona zay marary na izany iza mino ahy na izany iza tonga eo amiko de anehoako an'izany fahasoavana lehibe izany tena fahasoavana nke zany ry havana malaly tena fahasoavana zany ambarako aminareo zany ka amaky baiboly azy isika ijery andiny tsoratra masa vitsivitsy entina milaza fa mpanasitrana ny aretina mahazo ny olona ny tompo Andriamanitra totoa mpanasitrana ny aretina mahazo ny olona ny tompo Jesosy ary mialohan'ny amakiko azy de amafisiko fa tena sitrapon'Andriamanitra sady mahafaly azy mihitsy nitondra zany fanasitrana zany eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona enoy ka aro tsara azy reto teny voalazan'ny baiboly reto fa hiteny aminao Andriamanitra ka dia voalohany sokafy ao amin'ny bokyny Exodosy 10:12
Exodosy 12 de vakitsika ny 5 toy zao ny voasoratra. Exodosy 12 vakitsika ny 5 ka hoy izy: raha zoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka anao zay mahitsy eo i masony ary iain'ny lalàna ary itandrina didiny rehetra, de tsy isy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao no Jehovah zay mahasitrana anao. Faharoa, Exodosy 13 de vakitsika ny 5 sy 4. Fa manompo an Jehovah Andriamanitra reo de hitany aninao sy ny ranonao izy, ary esoroko aminao ny aretina. Tsy isy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao ho tanterako nisan'ny andronao. De mbola maky tenin'Andriamanitra ihany tsika fahatelo indray, atao amin'ny salamo fa 170. Salamo fa 170 de vakitsika ny 2 sy 7. Ity teny vakiny ity ka man de rasika hoe teny spesial ho anareo zay mbola marary eo mpandrina. Ino tsara voasoratra: Jehovah hitandrina azy sy aro azy tsy ho faty, atao ho sambatra ambony tany izy, ianao zany, ary tsy mba hatolotrao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehovah anoana azy eo ambonin'ny farafara itsabona azy, ny fandriny rehetra eo amparariny dia ovanao. Fa efatra mbola maky teny any isika eta manambara fa mpanasitrana ny Tompoandriamanitra, mpanasitrana Jesosy Kristy. Isaia 7 no vakitsika. Isaia 7 ka ny 7 nitondra ny heretsintsika tokoa izy, sady nivesitra ny fahorintsika, kandro isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahorina. Nefa izy de voalefina no ny fahatsontsika sy norotorotoroina no ny elokontsika, ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nasitranana antsika. De mbola maky teny baiboly any isika fa 5 indray, Jakoba 5 4 sy 15 to zao ndray vola zao. Jakoba 5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny 15 sy 15. Misy marary va eo aminareo, aoka isapakany olona ny fiangonana, aroka nositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo, sady vavaka eo aminy, ary ny fivavaky ny finoana de amonjy lay marary, fa ny tompo anangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny elony. De mbola maky ten'Andriamanitra ihany koa sika fa 9, Matthieu ndray 15 ka hatramin'ny 130 to zao ndray ny voasoratra: ary raha niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galilea izy, ary niakatra nakeo atendrombohitra izy ka nipetraka teo, ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemainy ary maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky tongo Jesosy, dia nasitrana azy izy, ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, de nakalasa an'Andriamanitry ny Israely izy. Ary fafito farany de vakitsika ny Salamo fa 300. Salamo fa 300 de zao no voasoratra. Salamo fa 300 ka ny 2 no hovakitsika. Salamo fa 300 vakina amin'ny anaran'i Jesosy: misaorany Jehovah ry fanaiko, ary aza misy adononao fitahindretra, zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Ry havanao, ataoko fa mazava be, tena mazava be mihitsy ny tenin'ny baiboly zay novakina tamitsika teo. Ka tiako ambara izany de zao: mpanasitrana ny aretina rehetra pahazo ny olona ny Tompoandriamanitra, ary tsy mbola miova am'izany mihitsy izy. Ry havana malala zay mahita sy mandre ay am'ty androany ity, tsy mbola miova am'izany mihitsy izy.
ary araky ny teny teo zao de vonina izy anasitrana anao zay marary amty andro androany ity. Ho anao zay marary eo ambon'ny fandrina de efa nampanantena tompo fa tsofaty anao, efa nampanantena tompo fa hotsabony anao, hositraniny anao, hoe sorina aminao ny fanantanana, ny fangiry firina, ary amin'ny anaran'i Jesosy raha mihina anao de mitsangana teo fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Amaky tantara vitsivitsy ndray sika, tantara vitsivitsy ao anatin'ny baiboly entiko manamafy fa efa nanao asa fanasitranana Andriamanitra hatram'izay, fa tsy hoe resaka fotsiny zay nambarako zay. Hojerena am'izany ny tantaran'ny Ezekia mpanjakany Joda arak'izay voalaza atao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo no hojerentsika ahitana ny tantaran'ny Ezekia manokana. Andao vakitsika vetrany ny voasoratra manomboka amin'ny diny voalohany. Ary tam'izany andro zany de narary saiky maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao lazainy Jehova afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona. De nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova engane ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foky rehetra ary ny nanaovako zay tsara eo masinao, de nitomany mafy de mafy izy. Ary raha tsy mbola tavavoaka ny tanàna avoany Isaia de tonga tamin'ny teny Jehova nanao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe zao ny lasainy Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa noenoky ny fitarainanao, rehefa hitako ny ranomasinao indro ahasitrana anao aho ka raha afaka ampitso de hiakatra ho ao an-trano Jehova ianao, ary ampiko 10 taona ny andronao sady amonjanao sy ity tanany ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Esireo, ary aro ity tanany ity noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Mazava be ihany koa ny voalaza ten'Andriamanitra voatantara eo, narary Ezekia, narary teo ambavaona ny fahafatesana izy. Ny aretina nahazo azy tam'izany de aretina ferena, feny vai ratsy ny tenana, ary azo lazaina fa efa nivadika kansera mihitsy. Zay ny natonga azy hitan'Andriamanitra avy any ambony hoe afaty azy eo aretina io, tena afaty azy eo aretina io. De niatso any Isaia mpaminany Andriamanitra hoe makanisa amin'ny Ezekia ianao de lazao an'izany izy fa ho faty n'io aretina mahazo azy io izy. De lasa izay Isaia mpaminany tantara zany tamin'ny Ezekia. Ka raha vao nandre an'izany Ezekia mpanjakany Joda de tsy kivy izy, tsy namofoy izy, fa nina taony de hoe andeha hivavaka aho, andeha tady an'Andriamanitra aho, satria efa tao anatiny hatramin'ny ela ny finoana sy mifatikina fa Andriamanitra dia miainy ny vavaka taony, Andriamanitra dia mamaly ny vavaka zay ataony, ary efa tao anatiny ihany koa ny finoana fa Andriamanitra de mpanasitrana rehefa miantso azy ny olona. De tantaran'ny baiboly io lay mivaketsika teo fa lasa tokoa Ezekia nandoalika ny vavaka, narana ranomaso sy fitarainana zany vavaka nataony Ezekia zany. De raina ny tompo omena voninahitra izy fa tena mpiainy vavaka Andriamanitra ary mpamaly vavaka Andriamanitra. Engane ka hoen'olon'Andriamanitra tahaka zany ihany koa ianareo am'izao fotoana zao. Na inonino nangatanareo amin'Andriamanitra, tsofoko rano iananareo ane Andriamanitra ary amaly anareo araky ny nangatanareo ane izy androany. De satria voalaza teo hoe niaino azy Andriamanitra, niaino any Ezekia de namaly vavaka azy, de tapa-kevitra Andriamanitra fa ovonjeny Ezekia hositranina ny aretina nahazo azy, de lasa ndray Andriamanitra niantso any Isaia mpaminany hoe miverena ianao makanesa amin'ny Ezekia de tantarao aminy fa efa noenoko ny vavaka nataony, efa eniko ny fitarainany, de zao ho avy aho fa anasitrana azy, anafaka azy amin'ny aretina, ary tsy vitany hoe hositraniko fotsiny izy fa ho apiko 10 taona ny andro iainany eto ambony tetany ety, sady amin'ny alalany no aminjeko anty fireneny ity. Riavano inona ny tranga de tena sitrana arabaky teny tokoa Ezekia, tena sitrana.
riavana malala tena mpanasitrana ny aretina mahazo ny olona ny tompo andriamanitra. Hojerena indray ny tantarandreo olona tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany, de ry ny tantarandreo vahoaka zay nipetraka teny amoron'ny ranomasiny Galilia. Hitsy zany atao matitoko fa 5:15 ka hatramin'ny 10:30 ovaketsika indray voasoratra. Ary raha niala teo Jesosy dia nakany amoron'ny ranomasiny Galilia izy, ary niakatra nakeo atendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringy, ny jamba, ny mona, ny kilemaina, ary maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky tongo Jesosy dia nasitrana azy izy. Ka de talanjona vahoaka raha nahita ny mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringy afaka, ary ny jamba mahiratra, dia nakalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Mbola manamafy ihany koa zany ny teny novakeny zany fa mpanasitrana ny marary, mpanasitrana ny aretina rehetra mpahazo ny olona ny tompo Andriamanitra. Hatramin'ny taloha ka hatram'izao dia tsy mbola miova am'izany mihitsy ny tompo Andriamanitra, fa mbola manasitrana ny aretina mpahazo ny olona izy. Fa nisan'ny tena mampahery de ity, nanomboka tamin'ny fotoana zay nandalovan'i Jesosy Kristy, le zanaka le tokan'Andriamanitra, zay ny ran'Andriamanitra hoety ambony tany, nanomboka tam'izany dia tsy nitsahatra ny asa fanasitranana nataon'Andriamanitra, ny asa fanasitranana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany Jesosy Kristy zanany. Ary tsy vitan'izany fa Jesosy mihitsy no nataon'Andriamanitra ray ho mpanasitrana ny aretina mpahazo ny olona. De zao ihany koa no fanazavana kely entiko aminareo, tsy mifidy aretina sitranina ny tompo Jesosy arak'izay nandran'Andriamanitra azy, na aretina hatrany amboaka io, na aretina vokatry ny mikroba, na aretina vokatry ny virus, na aretina vokatry ny loza, na aretina vokatry ny famosaviana, na aretina vokatry ny herina devoly, na aretina inona, ary namanao sy manana ny heriny sy ny karazany, dia izao foana azon'Andriamanitra, azo ny tompo Jesosy sitranina avokoa ny marary rehetra. Andao averintsika vakina ny voalaza ato amin'ny Matitoko 5:10, de vakina ny 9:30, ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringy, ny jamba, ny mona, ny kilemaina, ary maro hafa koa, ka nametraka azy teo tongotra Jesosy, ka nahasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringy afaka, ary ny jamba mahiratra, de nakalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Ry mpiany malalo, mbola mafisiky ihany fa mpanasitrana ny aretina rehetra mpahazo ny olona ny tompo Andriamanitra tsy to, na ny tompo Jesosy le zanan'ilay tokana zay nirany hoety ambony tany, hoety amintsika zanak'olombelona. Efa nanasitrana izy taloha ela be, zay le tenin'Andriamanitra novakina teo. Efa nanasitrana izy tamin'ny andro nandalovan'ny tompo Jesosy tety ambony tany, zay ihany koa le tenin'Andriamanitra vakina teo. Efa nanasitrana izy tamin'ny andro andreo apôstôly, zay nga matsino vakitsika, fa dia zava-nisy zany, zavatra nitrango zany. Ary mbola manasitrana izy hatram'izao vaninandro misy antsika izao. Na de efa be deabe azany manam-pahaizana, reo dokotera mahay mitsabo aretina, mahay mikarakara aretina, dia tsy nasakana an'Andriamanitra tsy hanasitrana ny aretina mpahazo ny olona izany. Izao manokana moa zay mitondra an'izao fampianarana izao, ary manamafy an'izao afatra izao, dia vavolombelona zany hoe mpanasitrana ny aretina rehetra mpahazo ny olona ny tompo Andriamanitra ary ny tompo Jesosy. Ary amin'ny karazany mihitsy reo aretina efa nisitranan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay, tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataoko manokana,
ohatra zao efa nambarako tetiany izy ity voaingana de nitoroteny tany amin'ny distrikany Arivomamo iny ny tenako de rehefa vita ny toroteny nataoko de nisy raha matoa anankiray nanantona de zao ny teniny nataony tamiko tam'izany pastera efa ela no naniry ny eona aminao mba hitantara aminao ny fahasoavana lehibe zay efa nataon'Andriamanitra tamiko efa naniry any eona aminao fa tsy mety tonga ny Antananarivo mihitsy aho tsy mety tonga ny aminao mihitsy aho tantarako aminao izy fa za zao de narary efa mataonana raha tsy diso tadidiko roa taona mahery izy no narary nisy vay ozy izy ty tanako ity de naseony ahy le tanany efa olatra be moa zany sisa no hitako to am'le tanana nanomboka teto izy izy ka hatrety ambany eliko ity dia feny vay ratsy ary namorinana ary efa ataoko zao ny tanako izy izy de mitate lay nana roa taona mahery no nisehony zany aretiny zany teo aminy ary efa niseho izy izy itolana io de efa nataoko daholo zay azo natao rehetra ho fetsabona ho fanasitranana natatsy nateroa ony olo le ry fa de tsy sitrina mihitsy pastera fa rehefa nandreny toroteny nataonao aho de tena nino fa mpanasitrana Andriamanitra ianao moa ny teny hoe rehefa ivavaka dia apetraka fatra marary ny tanana mandoaly de nataoko zany ozy izy de akory ny zava-mahagaga fa vo vita ny vavaka nataonao zay ny tantaran'ilay raha matoa tamiko dia ny apitsiny gaga fa tsy tokony amoronana intsony le tanako toka ihany ko izy izy ny andro sabotsy mbola naverinao le toroteny de mbola niaino a de mbola nataoko ihany ny fametrako ny tanako sy ny fandoliana teo natren'Andriamanitra rehefa nanao vavaka ianao fa taorina zay de tsy tsaroko intsony hoe vina no tena sitra ny tanako satria tsy heniko tsony le fanantanana ary vetivety de nitombo le nofo tam'lay fery lay nofo lany fery teo de sitrana ozy izy de io hitanao lasa olatra io sisa riavanao zay matonga amy teny hoe efa tany aloha ela be tany no efa nanasitran'Andriamanitra tamy fotoan'andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany nanasitran'Andriamanitra tamin'ny andro andreo apôstôly sy fiangonana voalohany de mbola nasitran'Andriamanitra ary satria tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay de mbola manasitrana izy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsaroky ihany ko ty tantara anankiray ity raha nitoroteny tany amin'ny commune Masolo ny tenako namanka fiangonana Refy satria misy fiangonana Refy any Masolo any commune Masolo any Andrefanany misy azy io de nanantonay raha matoa anankiray tadidinao avy pastera de ho ia hoe tsy tadidiko anao a tsy tsaroko ohatrany hoe endrika efa hitako ihany fa tsy tadidiko tsy tsaroko za pastera ozy izy lay olona nakao aminao fa narary a narary matsy tam'zany satria may raha mangotraka ny vatatenako may ozy izy de tam'zany raha tsaroanao fa nasoroko ny akanjoko ozy izy a de naseko anao doly a ny fery tamy tenako na tety amy lamosiko na tety amy tanako de ho iaho hoe tadidiko ihany fa nisy olona tataky zany tokoa tao ampiraoko fa tsy tsaroko hoe ianao le izy za ozy izy le olona iny hitanao ozy izy tam'ireny fa tena narary ny tenako mahitanteraky na nahitaina nakirifiry ary ohatrany hoe efofoaty zany mihitsy aho ozy izy tam'zany de ny vavaka ho ay ianao taorina vavaka anao taonao izy izy gaka fa nympitsineny tsy heniko tsony le fanantaina tamy tenako tsy heniko tsony ozy izy le mangirifiry tamy tenako fa zara teo moa tsy tavaveran-tany aminao fa lasa tety amy commune Masolo niaraka tamy vadiko mba hiasa hitady vola de tena isaoran'Andriamanitra pastera fa taorina le vavaka nataonao iny de tena siditra ny tanteraka ao de zao hitanao salama tena izao raha vao nandreny zany ariavana de tena nisaotra an'Andriamanitra sy nakasitraka an'Andriamanitra tena velom-pisaorana satria tsaroko tokoa fa nisy olona taky zany tonga tao amborako hoe ny vatatenandray mantolo na tiany lona na taorina ny tanany iny mahitateraka ary efa tsy nana tena azy ho velona intsony a raha ny zavatra hitany masiko satria ny apahan'ny amy tenandray mantolo may
izy raha tia ko mangiry firy ndridridridry minainaina tena makivy e raha maolona ny olona tena makivy hoe ty ve de mbola hositrany any raha ivavana azy indrindra mahita azy minainaina midridridridry tako zao tonga ombrao fa faly aho rehefa nahita izy jorova volombela tamiko hoe taorina vavaka nataoko ny mpitsoniny any dia miala manatana ary taorina zay sitrana tanteraka izy riavanao zao ny teniko aminareo mpanasitrana ny aretina rehetra pahazo ny olona ny tompoandriamanitra tsy to mpanasitrana ny aretina rehetra pahazo ny olona jesosy kristy ary ny rana ho am'izany mihitsy jesosy kristy ary efa lobavy izy fa iara-iasa mpanompony mandritra fahaveloma mpanompony sy mandratra mandritra ny fotoam-piasan'ny mpanompony ety ambony ty tany ity ary zany matonga amy baiboly ny laza fa rehefa nandeha reo apôstôly nandeha toroteny de voasoratra hoe ary ny tompo kosa de niara-ny asa taminy ka nanana marina ny teny tamy famantarana sy ny fagagana momba azy mandraka ankehitriny de mbola tahaky zany ny fiasan'andriamanitra sy ny fiasan'i jesosy kristy ka hoy iaho hoe marary ve ianao zay mahita sy mandray ahy am'izao ora izao tataky ny ahoana ny fisehony aretina eo amin'ny fiainanao efa ela ve anao no mitsabo tena no lay aretina nahazo anao fa tsy nahita mangirana mihitsy anao hatramin'ty androandroany ity sa isandre olona efa nanantona andreny piskidy nanantona andreny mpanahody nanantona andreny ladoany zay lazay ny olona hoe manasitrana ianko any kanefa dia tsy sitrana akory anao fa vo may mivadika zavatra ratsy ary le izy hoe nivadika onofo ratsy ho anao foana isika ny alina tsapanao disy fanantenana ianao am'izao fotoana zao fanampin'izany tsy fantatro ny zavatra manjoanao no lay aretina matsapatena ory sy mijaly ve anao matsapatena mangiry firy ve anao matsapatena fa lany vola amkarena ve anao matsapatena fa tafalatsiko anateo fahamozam-po mihitsy ve anao am'izao fotoana zao ary ohatra ny fa mieritreritra hoe tsy ho elatsony aho de ho faty efa tena mamofo riavanao velomy ny fanatenanao am'ty andro androany zay andrenesanao ny afatra entiko ity velomy ny fanatenanao satria ny andriamanitra zay toriko aminao sy ambarako aminao lay antsonao hoe rainy jesosy kristy de andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra pahazo ny olona ary tsy mifidy aretina sitranina izy araky lay nambarako tery aloha hoe naretina hatrany amboaka io naretina vokatry ny microbe na vokatry ny virus tonga eo amy tenanao io naretina vokatry ny loza io naretina vokatry ny asan'ny devoly io vonona foana ny tompandriamanitra hitondra fanasitranana ho an'ny olona riavana malala ho an'ny olona tompoko efa natao zany asa fanasitranana zany ary androany de manamafy aminao afa efa nampidirin'andriamanitra anatin'ny programany mihitsy ny anasitrana anao anio ny anasitrana anao anio ary tsy kisetrasetra ho anao ny nandrean'zao afatra sy fampianarana mikasika ny afanasitranana entiko zao voandroany mialohan'ny andianako hitondra zo afatra zao de nahazo telefona nisy olany antsoa nangatabavaka de zao no teniny pastera efa be de be ny olona aty am faritra misy anay ozy izy a no nandray fahasoavana tamin'ny alalan'zao toroteninao zao tamin'ny alalan'zao vavaka nataonao tamin'ny alalan'ny radio zao ary zany no mahatonga miantso pastera mba ho isandreo olona mba andray fahasoavana mba ho isandreo olona andray fahasoavana raha vo nandreny zany a tao ambony tobily zany tora tobily tena faly tena ravo ay tsy olona ray naroa fotsiny no mahatsapa fahasoavana mahatsapa fanasitranana amin'ny alalan'zao torotena ataoko zao sy amin'ny alalan'zao vavaka ataoko zao fa olona be dehibe ka hoy aho hoe anino no androm-pamonjeny anino no androm-pakasitrahana androany ny fotoanan'andriamanitra sitrapony tena mahafaly azy ny hitondra fanasitranana ho anao ny any tanako anao fotsiny de zao mino fa zany io andriamanitra io zany io jesosy io mino fa tiany anao ary vonina mindra fo aminao vonina mela eloko anao izy fa fanampin'izay sokafo nyvavanao miteneny anao hoe jesosy o midira ato anatiko anao makatoera rato anatiko anao mino anao ho mpanasitrana mino anao ho mpanafaka
ary raha ivavaka hoa io mpanomponao io de ho tanteraka amiko ny fanasitranana ho tanteraka amiko ny fanafahana ary farany everiko fa tsara be mihitsy izy ity tonga ava mihitsy anareo mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay ao amin'ny fiangonana Refy Androtrakely tongava am'le fidirana am fito sy le fidirana amin'ny 5 fa reo ny tena spesiala fanasitranana spesiala fanafahana misy ny fidirana am 120 araiky voalaza io fampianarana moa natao am 120 kanefa na zany azy dia misy herin'Andriamanitra miasa tondra fanasitranana hatrany hatrany ny fotoam-pivavahana zay ataonay na tongavanao ny arive fa misy fanafahana omen'Andriamanitra anao ao ka zay moa zany ny afatra nientiko anareo tamy ty androandroany ety ty anareo ny tompo sitraka Andriamanitra ny anasitrana sy ny anafaka anareo am'izao retina mahazo anareo zao mino fa anio ny voninahitr'Andriamanitra no aseny aminao apetrao amin'ny fonao tananao na arafaka mandoalika de mandoly ho anareo zay marary mbofandriny matoky fa ho sitrany anareo androany vavakytsika tompoko raha io Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao efatra amin'ny taloha ianao no nanasitrana ny marary ary mbola manasitrana mandraka kehitriny Jesosy Kristy zanakao dia notendrenao sy nosoranao mba anasitrana ny marary ary mba hanafaka ny olona azony heriny devoly de nanasitrana ola be dehibe tokoa izy tamy fotoana nandalovany tety ambony tany ary mbola manasitrana izy hatram'izao ora itenenanay zao satria tsy miova anao Andriamanitra tsy miova anao Jesosy io tsy miova anao fanay masinao dia amin'ny alalan'izao vavaka tao mpanomponao zao de ho tongany amin'ny olona ny herin'ny fanasitranana ny herin'ny fanafahana ko amin'ny anarany Jesosy miteny aho miala ry aretina sy dranona ny marary esorina ny farifina ny devoly mpitondra aretina miala amin'ny tenany olona ny herin'ny famisaviana esorina amin'ny tenany olona ary reo zay marary eo mbo fandrina amin'ny anarany Jesosy asaiko mitsangany izy fa zay mino ka de hitsangana de ho sitrana amin'ny anarany Jesosy izy omena anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anarany Jesosy misaotra ray malala misaotra tompo amen zay zany tompoko ny afatra nentina ho anareo androany ka dia mirasoa manao veloma amin'ny herindray tompoko eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana Refy Androtrakely